mazava ary tsy misy ny olakolaka ilay havatra izay nalefa ny général Wilson de Roland raha ny mahakasika anireo rehetra izay mangalatra tanin'olona sy mibody tany izay tsy anazy ka ny pisopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny sazy izay faran'izay ho entsitra omena anireo rehetra izay minia mangalatra ny tanin'olona no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fahampoizinana ara-tsakafo tao ambositra nataon'ny fitondrana teo aloha Ankilabao ireo namoy ny havana ka miantso ny fitondrana ankehitriny hijery azy ireo izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny fijerena fa nataon'ny fitondrana teo aloha Ankilabao zay ny fianakaviany maty izay misy 720 tao ambositra tao noho ny fanampoizinana ara-tsakafo tamin'ny volana Jona 2024 lasa teo iny. Misy ny maty zanaka, maty vady, mpiray tampo tao anatin'ny andro vitsy saingy na ny sakafo namono azy ireo aza tsy misy fantatry reto havany maty reto fa notsorana fotsiny hoe botulisme hoy ny fitaraina n'ireo fianakaviana. Tsy mba nokarakaraina manokana toy ny tranga tao Antananarivo ity tranga izay tao ambositra ity nefa mbola misy hatramin'izao ny manaraka fitsaboina ka tsy maharaka ny eo am-pelatanana. Mangataka ny fitondram-panjakana ankehitriny izy ireo mba hijery ankaiky ireo izay namoy havana misy 720 be izao tany ambositra tany tamin'ireny ny raharaha fanampoizinana ara-tsakafo ireny. Tany Antsohihy indray rongony 2 tonnes be izao no nidorana vetrany tamin'ity herinandro ity. Ho fisorohana ny fiparitahany zava-mahadomelona izay mitarika tsy fandriam-pahalemana dia nodorana tamin'ny andro ny alatsinainy 9 Desambra 2024 ireo rongony izay 2 tonnes ireo izay tratra tao Antsohihy tao. Zava-mahadomelona avy any amin'ny faritra Diana izy ireo no sarin'ny zandary tao amin'ny faritanin'ny Sofia ary izao nodorana tao Antsohihy izao. Midika izany fa tena miroborobo fatratra ny tambazotra izay mpaninjara sy mpanondrana an'izay karazana rongony izay amin'izao fotoana izao matoa ahitana rongony 2 tonnes be izao izay tratra tany Antsohihy izay renivohim-paritanin'ny Sofia iny tamin'ity herinandro ity hatrany. Tetezan'ny mahavavy Ambilobe indray efa nisokatra nanomboka tamin'ny andro ny 9 Desambra 2024 tamin'ny eninora hariva tany hoany ny tetezana mahavavy Ambilobe eny amin'ny lalam-pirenena fahaenina araky ny fampahafantarana izay nataon'ny ministerin'ny asa vaventy tamin'ity herinandro ity hatrany. Misy ireo fepetra izay tsy maintsy iarahana mba hisorohana ny loza sy ampirindra ny fifamoivoizana. 20 tonnes ny lanjan'ny fiara izay miaraka amin'ny entana na PTC fetra farany ambony afaka miampita amin'io tetezana io. Mandeha tsirairay ireo fiara rehefa hiditra ny tetezana izay Pont Bele ary voafetra ho 10 km isan'ora ny hafainganam-pandeha. Ireo fiara vaventy izay manana lanja miaraka amin'ny entana izay PTC eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 20 tonnes dia mandray ny fiampitana amina baky. Mitohy araka izany ny fifamoivoizana amin'ity tetezana mahavavy ity amin'izao ankehitriny izao noho izay fahavitana lalana izay. Fikaonandoham-pirenena indray nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fikaonandoham-pirenena izay teo ambany fitarian'ny ray aman-dreny ra-panahy ao amin'ny FFKM izay sehatra iray lehibe hanangonana ny feon'ny malagasy izay tsy ankanavaka sy andinihana lalina ny hoavin'ny firenena. Ho iatran'ny Hajo Andrianarivelo izay filohan'ny antoko MMM dia resy lahatra fa ny fifampiresahana sy ny fifampihenontsika samy malagasy no lalana tokana hamolavolantsika vahaolana maharitra ary hanorenantsika ny firenena izay vanina hoy ny filohan'ny antoko nasionaly malagasy miara-miainga aritrany raha naneho ny heviny momba ny fikaonandoham-pirenena izay natao nanomboka tamin'ity herinandro ity hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity fanambarana izay nataon'ny gouvernement Sofia teo aloha izay lasa ministry ny raharahantany amin'izao fotoana izao. Sokajina ho toy ny mpangalatra harem-pirenena ireo mpangalatra tany manomboka izao hoy ny ministry ny fanajarenan'ny tany sy ny raharahantany général Wilson de Roland nandritra ny hetsika fanomezana ity teratany Faobe tao Sambava ny farany herinandro lasa teo iny. Atao mihorohoro
hatao hazalambo ireo mpangalatra tsy ajanona amin'ny hoe afaka amin'ny fotsiny ilay tany fa enjehina ihany koa hoy ny nambarany hatrany hasarotina ny fahazahoana ireo vahiny ny tany ao Madagasikara satria tsy mora amintsika malagasy ihany koa no mahazo tany any ivelany any hisy ny hetsika faobe momba ny fandrefesan-tany izay mitety vozitra manomboka izao 5 hatramin'ny 10 ariary isaky ny metatra toradroa ny vidin'ny tany-panjakana any ambanivohitra raha toa ka 10 kosa isaky ny metatra toradroa ny vidin'ny tany-panjakana any andrenivohitra ao anatin'izay hatrany tonga ny jery fotony ny olana ara-tany izay misy tao Anosibe ny ministry ny fanajerenany tany sy ny raharahantany General Lilson Redrolan tamin'ny andro ny 20 Desambra 2024 lasa teo iny ho an'ny Nosy Sakatia manokana ho fanana ny bay ary mijanona ho an'ny fanjakana ny réserve foncier touristique araky ny nambaran'ny ministra hatrany raha ny kabary izy tao Anosibe izay haverina tanteraka amin'ny fokondolona kosa izay tanin'izy ireo amin'ny alalan'ny opération domaniale concertée na ODOC izay ho vidiny izy ireo amin'ny sarany 10 ariary ny metatra toradroa voalaza fa hezahana hatao manerana ny Madagasikara ity fikarakarana ny ODOC ity izay natomboka tao Anosibe hisy fiarah-miasa sy fifampidiniana eo amin'ny MATSF miaraka amin'ireo tompon'ny tany sy ny sefim-pokotany hamaritana mazava ny tena anjara tanin'ireo olona any an-toeranany ao koa ny famolavolana ny fanavoazana ny andinin-dalàna mikasiky ny fahafahana mividy tany izay ho lasa 10,000 ariary ny metatra toradroa raha toa ka 10,000 ariary ny metatra toradroa teo aloha haverina amin'ny fokon'olona araka izany ny tany amin'ny alalan'ny opération domaniale concertée izay any Nosy Sakatia any tombony lehibe ho an'ireo any an-toerana moa izao hetsika izay nataony ity ministry ny fanajerenany tany sy ny fananantany ity amin'izao ankehitriny izao izay miezaka mitady vaholana isan-karazany ny eo amin'izay mba tsy hisiany olan'ny tany lava izay isany mampiady an'ireo olona any ambanivohitra any moa izay olan'ny tany lava izay ataoko angambany fa hihena amin'izay araka izany ity resaka halatra tany sy ny fibodona tanin'olona ary ny fiadivana tany izay tsy anazy amin'ny tsy ara-drariny ity manomboka izao ka mety ho samy ho mailo avy hatrany ny rehetra eo anatrehan'izany rehetra izany satria ho henjana ny sazy izay mety ahazo an'ireo rehetra izay minia mibody tanin'olona sy ny mangalatra tanin'olona izay no matsaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko laso tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko laso tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa